Voalohany indrindra aloha dia isaoran'Andriamanitra satria tanteraka soamantsara ny metodista tamin'hoany faniditsika mivalahy zay rehefa naharitra ela tokoa aman-taonany tamin'izany andro zany ny amin'ny hoe ametrahana n'izay voalaza teo ny amin'ny hoe fangarahana tsara tatana ny eo amin'ny harem-pirenena ary raha ny atao amin'ny jony no miresahana dia anisan'ny vaindron-draharaha ny fanjakana ny tandrofana an'izany harem-pirenena izany any avy any an-dranomasina indrindraindrindra avy any an-dranomasina fa tsy izay ihany. Tanteraka soamantsara izay fifanantonana iara-iasa izay androany ka isaoran'Andriamanitra. Ny ankoatran'izay dia isaorana ihany koa aloha satria vao tonga teo amin'ny toerana ataoko hoe telo volana dia nampiseho an'izany fahavononana izany ametraka ny fangarahana ary iady amin'ilay voalaza fa fosotra eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha tsy voalohany izy io dia tsy fahatelo aloha fa faharoa mba tsy ilazany fa voalohany. Azotsika ny saina ny mahazava-dehibe ny fifanaraha-piarah-miasa mba hamogotra n'izany fosotra izay fantatra fa fanetro-be tsy voalaza teo tsy nanany malagasy sakafo fa zahay lazany hoe tsy sitrahany malagasy ny anjarany sondro. Raha ny sehatry ny jony dia ohatran'ny somary mampalahelo ihany fa ohatran'ny olombitsy ihany no mitavana n'ilay otrika harem-pirenena nefa ny malagasy mipitrapitra irery to sanatria tsy misy ray aman-dreny-pia mahatsapa an'izany andidy zany tsika tompoko dia ataontsika pahabe maso fa mivonona isika ny hitadiny vokatra tsaratsara kokoa ary ampiena ny kolokolo satria izay moa ny anay ny anjara ndraikitra ny mena eto amin'ny tany sy ny firenena ny manandrivy dia ny kolokolo miady amin'ny kolokolo. Loza ho an'ny taranaka faramandimby fantatsika tsara tsy ampajerevina zany ny kolokolo satria raha sanatria manao an'izany sika dia manao lavaka mangitsokitsoka andro amanalina ho an'ny zanakitsika ao an-trano ihany satria maizina dia izao ny andro ary ho maizina mangitsokitsoka ny hoavina. Zay no antony nanaovanay vaindohan-draharaha ny amin'ny fametrahana paikady mba hampahomby amin'izany. Ny paikady voalohany dia ny hoe fampandraisana anjara sy andraikitra ny mpisehatra izay resy lahatra tahaka ny atao amin'izao ny amin'ny hoe tokony isy fandraisana anjara sy vokatra misimisy kokoa mba hirosoantsika any amin'ny fampandrosoana. Napetraka le fomba fiasa mampanao ary izao fifanaraha-piarah-miasa izao dia porofo mitoka amin'ny tena azo tsapahitanana ny amin'ny fampanjariana an'izany fomba fiasa vaovao zany na le hoe mode opératoire faifay. Omena anareo ato amin'ny ministera misahana ny jony sy ny toe-karena manga ny fitaovana rehetra izay noratoviny broma le tena dinany kolokolo nandritra ny 5 taona mahery mba hahafahanareo mandray anjara sy andraikitra ny amin'izay fanandrify ny eo amin'ny fanabeazana voalohany indrindra ny eo amin'ny fisorohany satria mapetraka ato anatin'izao ministera zao ny rafitra anatiny izay isana an'izany. Io moa zany dia tafiditra ao anatin'ilay politika fametrahana ny ady amin'ny kolokolo ao anatin'ny isan-tsehatra. Ary raha tahiny misy ireo tsy maty mamoty dia ifanatokatony isika ny amin'izay mba hametrahana izay rariny sy nitsiny tsisy afa-tsy ny rariny sy nitsiny no apetraka fa tsy hoe halako bika tsy tiako tare tsy mitovy loko amiko fa ilay manao tantely afandrakotra izay tsy sitrahany malagasy reny no mba misy ny sasy mifanentana aminy ary angatahantsika ny tompona andraikitra isan-tsokatsy manomboka amintsika ampiatra sy hosa hijoro satria izay koa ilay fomba fiasa mampanao tsy hoe ataovy fa mijoro ihany keo ianao ary tsy afaka mampanao ianao raha tsy efa nanao raha teo
dia ny fomba fiasa mampanao eo amin'ny fanabeazana fisoroana dia mifampiarina ny lalàna amin'ny fandraisana andraikitra zay mifanandrify arakaraky ny zavatra mitranga dia izay a ilay fifamatorana teo raha ohatra ka soratra natao tany anatin'ny tany mety tsy fantatry ny sasany fa aleo a lazay nampahakevaso fa zay izy ary tsisy afa-tsy zay dia kairezina ary ianareo ataon'ny ministera ny jolo sy ny toekarena manga ianao andray mato-minisitra sy ireo mpiara-miasa aminao ianareo ataon'ny vomiera mpisanany zany jony zany manatena sy miandrandrany zany isika mianakavy fa tsy fampatsefana nefa zavatra marina isika rehetrarehetra zay tonga manatrika etonga izay manana anjara andraikitra manoloana an'izany otrikarena any anaty ranomasina izay amin'ny rano mamy zany a andrainy andraikitra izay mifanandrify amintsika rehetrarehetra fa raha izay no to dia sitraka ny anjara masoandro manakasy dia maka sitraka nareo nahatrany andraiky trano